Renanty fotoanan'ny fampalalam-baovao ty mofono anarahantsika izay resadresaka ny fanaovana namana marc-antoine tamin'ny Andriamatoa François Colblat masivony frantsay miasa eto amintsika izay lafiny ara-tsosialy manodidina ireo fitakina maro isan-karazany kosa indray nivoaka ny fahangina ny syndicat-ny praikitra ara manoloana ny voalaza fa fampidirana olona ny von'ny tontolon'ny asan'ny firaketan-drara izay eo anivon'ny tontolon'ny fitsarana ihany koa moa izany mazava ho azy nandritra ny fivoriana niarahan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety notanterahana androany teny Mahamasina teny dia nitaky ny anajanona izay fomba fanao izay ary ity syndicat ity. Mitaky ny fanafoanana ireo didy mivoaka manendry ireo olona tsy nandalo fiofanana ho mpirakitra ara ho mpiasa eo anivon'ny fitsarana ary misahana ny andraikitra izy ireo ny syndicat ny mpirakitra ara malagasy. Raha fanazavan'izy ireo dia manodidina ny 50 ireo olona misahana ny asa fiandraiketan-drara eny anivon'ny ministera ny fitsarana izay tsy nandalo fiofanana tamin'ny sekoly manokana momba izany. Araka ny lalàna manan-kery hoy izy ireo dia tsy tokony isy izany fampidirana olona ivelan'ireo nanao fiofanana no marian'izy ireo ihany koa fa tsy mbola nisy ny fijerenan'ireo mpianatra mivoaka teo anivon'ny sekoly fianarana mpirakitra ara na n'ireo classement. Mangataka nijerena akaika izao toejara zao satria aminay dia manakasina ny asan'ny mpirakitra ara ka tsy ekena intsony ny anitsakitsahana izany asana izany tsy anaovana tsinitsinina azy ary andinin-dalàna maromaro amin'ny texte misy eto Madagasikara no mametra sy mamaritra zany asana mpirakitra ara zany ka noho izany tsy ekena intsony anaovana ny cornay ho toeram-panatobiana izay olona rehetra tiana ampidirina ao anatin'ny sehatra ny fitsarana satria anatin'ny fahefana ny olona anankiray. Noho izany takinay ny anafanana reo arete rehetra izay napiditra olona tao anatin'ny corna io ka olona tsy nandalo concours tsy nandalo formation tany amin'ny sekoly ambony manofa nampitsara sy mpirakitra ra takinay zany ny hanafoanana iabrozena reo arete rehetra izay nomero reo olona maromaro efampolony maro hitanay ary anananay ny décret eto ampianariny arete eto an-tananay dia efa nanaovanay moa recours any amin'ny conseil d'état fa miandry izay hovaliny zahay. Takinay koa ny amalina ny fangatahana izay efa napetraka efa taona vitsivitsy zay ny mba ireclassenanay na iversenanay arakaraka ny diplôme sy ny ancienneté ao anatin'ny corps ny greffier arakaraka ny diplôme anay zany. Ray volana ny fiepitaona omenay hamalinay reo fitakinareo tapitra moa ny ray volana mivany olana dia araba soa araba tsara raha tsy mivaly kosa izany fangatahana izany ao anaty ray volana izay dia iantso assemblée générale izay ahafantarana izay fanapahan-kevitra ho raisinay. Hatreto dia manodidina ny 300 ireo mpirakitra ara mikambana ao anatin'ny syndicat ny mpirakitra ara manerana ny Madagasikara.